Ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra. Mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy. Baka very latoka fotsiny amin'izao. Zay nareo zay tsy. Raha tiana mandroso ny tanàna, aloavy ny etranao. Fitaterana andranomamy sy andranomasina Herendoza. Tandremo lahy fa tokana ny aina. Aza miandrika raha ratsy ny andro, atao fitomombana tsara ny fiomanana. Mitondrasy manaova salotraina, arao ny toromarika ny tompona andraikitra. Azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano. Ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera, manarà ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra. Raha misy ny tampoka na ny loza, ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Amin'ity taona ity zegny année scolaire 2022-2023 ity dia apetrao ny rentrée solennelle régionale zegny Nosy Be. Ka ny fanomanana moa zegny tena hoe ao am-perinasa tokoa zegny ny fanomanana azy ity satria prévu le 9 décembre zao zegny no anaovana ny rentrée solennelle. Ka amin'izay fotoana zay ny programme efa mipetraka zany dia manomboka maraina moa izy io jusqu'amin'ny alina zegny. Ka ny maraindraigny moa zegny dia misy ny carnaval izay ataon'ireo mpianatra sy ireo mpandeha mpisehatra rehetra agnatin'ny fampianarana zegny amin'ny fotoana io manomboka amin'ny fitora ny carnaval dia farana ao amin'ny lycée moa zegny ny carnaval io dia 9h30 moa zegny miverina ny fahatongavan'ireo olana saina jiaby. 9h30 fahatongavan'ny olana saina na ivelan'ny Nosy Be zany na ato anatin'ny Nosy Be. Dia avy eo amin'izay misy ny fananganan-tsaina amin'ny folo dia amin'ny folo sy sasany eo zegny na 10h15 plutôt eo zegny mandeha ny kabary isan-karazany fandombiasana amin'ireo autorité tsiraikiraiky. Dia ny hariva zany ny tolakandro dia misy ny ketsiketsehana ara-panatanjahantena izay organisé ny Sisikole Nosy Be koa zegny misy match de football ary amin'ny stade Ambodivoanio izay misy match d'ouverture zegny iarahana amin'ny mpianatra misaoma miaraka amin'ny mpampianatra contre ny mpampianatra zegny. Dia izay le match d'ouverture fa ny match tena ambesan'olo zegny dia ao koa zegny ny ireo misaoma laboly eto Nosy Be izay andray anjara iaraka amintsika eto Nosy Be zegny dia ny Josy Nosy Be Racine zegny amin'ny fotoana io. Dia ny hariva moa zegny famaranana ny lanonana ity dia misy ny alifandizana izay atao ary amin'ny espace tropical amin'ny manomboka amin'ny 9 hariva zegny no fanaovana an'io raha io. Dia zay ny famaranana io zany amin'ny ankapobeny. Ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra. Mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azy. Baka very latoka fotsiny amin'izao. Zay nareo zay tsy. Raha tiana mandroso ny tanàna, aloavy ny etranao. Fitaterana andranomamy sy andranomasina Herendoza. Tandremo lahy fa tokana ny aina. Aza miandrika raha ratsy ny andro, atao fitomombana tsara ny fiomanana. Mitondrasy manaova salotraina, arao ny toromarika ny tompona andraikitra. Azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano. Ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera, manarà ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra. Raha misy ny tampoka na ny loza, ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra.